androany raha samy madio fo raha samy madio eritreritra tena tokony faly daholo tompoko lasy tompoko vavy androany voavy tany a tsimotany izahay teo akady bahoaka nitokana ny asa vita zay novatseny ny fitoram-panjakana malagasy manontolo vola niaraka tamin'ireo sehatra tsy miakina zavatra ngeza be izany ary mbola mitoy amin'ity androany ity ny fitokanana reo asa maro samihafa zay nataotsika te ilaza amintsika eto tsaramasay aho fa te ilaza amin'ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka an'Antananarivo koa fa tsy adino akory Antananarivo tompoko lasy tompoko vavy fa Antananarivo renivohitra Madagasikara tanànany rehetra Antananarivo tsy maintsy ampandrosoantsika Antananarivo tompoko lasy tompoko vavy androano iaho dia raha ny tiako tsy hanao kabary lava satria ny asa zay efa vita reny no bainga voavadika zay tokony hiaditsika hevitra misy ny zavatra natao ary ity ndray mandeha ty mazava-dehibe azy dia tsotra fotsiny mipaka any aminareo vahoaka mipaka any amin'ilay vahoaka tsy mandady arina mipaka any amin'ilay vahoaka sahirana mipaka any amin'ilay toerana izay hitobin'ny akamaron'ny vahoaka ny asa zay ataon'ny fitoram-panjakana lalana toerana zay fidiovana toerana zay anasandamba hoy Andriamatoa filohan'ny fokotany teo lalakely maro samihafa zay anala fahasahiranana indrindra rehefa tonga ny fahavaratra sy ny rano sy ny orana zany rehetrarehetra zany no natao ary angamba amin'ny teny gasy mba tsara ny ilazantsika lazain'Andriamatoa ambasador teo hoe sivy etsy mahery zany hoe efa oray tapitrisa latsaka kely no olona voakasika izao fotodrafitrasa rehetra izao a betsaka zany tompoko lasy tompoko vavy izandray no nahavitan'izany a fa zay a dia sa ilaza amintsika fa mbola hotoizany zany fa tsy le ray tapitrisa fotsiny no mbola azo tombotsoa fa mbola maro mihoatran'izany a no kendranay a azo tombotsoa tompoko lasy tompoko vavy zay mampiavaka nyity fotodrafitrasa ity dia tsy vitany hoe eto Antananarivo renivohitra fotsiny no anatanterahana ny asa fa efa mitatra amin'ireo commune zay manodidina Antananarivo ny asa rehetra zay atao ka tsy miasa ho an'ny atao renivohitra fotsiny ihany isika fa miasa ho any koa amin'ireo commune zay manodidina ity renivohitra ity sahirana isika noho ny rano sahirana isika fantatsika tsara tamin'ireny volana janoary sy febroary ireny fa ny antenainay dia izao anala fahasahiranana antsika izao asa zay vita izao ary ianareo ihany no ifampitantara ianareo ihany no ifampiresaka fa dia afinaritra Antananarivo zany no irenay tompoko lasy tompoko vavy Antananarivo maitso Antananarivo madio zany nefa novoiziko fa mba ho taona ny fanadiovana sy fahadiovana ity taona 2024 ity ka raha vita ny lalana raha vita reo fotodrafitra samihafa ireo a miantso anao ary Antananarivo miantso anao a riponina tsiraray eto Antananarivo andao hiara-ezaka anao ny fanatsarana ny tanàna anao ny fanadiovana ny tanàna anadio ny lakandranona re tany iny sy izay mety lakandrano rehetra eny akaikaikytsika eny